Alléluia. Ankalazaina romena voninahitra trano le Andriamantsika le tompotsy toa ilay mavita fahagagana ary mavita ny zavatra rehetra. Androany dia mpifaliana indray no iarabanantsika tsara iara ary idirana ny isa-tokantrano tonga soa ianao amin'izao fotoana mahafinaritra iarahantsika eto amin'ny fanatrehan iray tsy toy izao. Androany dia mpiravona tanteraka no andro soko an Jesosy ao fiainanao raha ianao le efa bizatra manaraka an'ity fotoam-bavaka ity na ianao voalohany manaraka androany fatary fa Jesosy eto izy eto an-toerana izy satria izy hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako teo afovoany izy aza mety diso anjara ianao amin'ity fotoana androany ity fa naiza mety toerana ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy ny afokizam-pifaliana rehefa misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy ny fahafahana rehefa misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy ny fahagagana io zavatra lalovanao io kely eo anatrehan'Andriamanitra zany fa matokiana ary mitoera anatin'ny feno etaeta fo tena hoe miandry anazy tanteraka dia vitanao ny fiasany mahagaga ny fiainanao. Androany alohan'ny andohantsika ny fotoana dia mampatsiahy antsika aza dino mizara an'izao fotoam-bavaka izao aho andreo mpantatra ao ireo namanao na Facebook ny WhatsApp izay rehetra afaka alefanao ary misy koa ny channel YouTube SI Mauritius afaka asianao manaraka ao ihany koa ny olona any ivelany ihany. Aza dino ihany koa manao réaction ambany ao sy manoratra amin'ny commentaire zavatra mahakasika anao satria fatako fa Andriamanitra androany dia hikasika anao ka dia isy famokarana lehibe eo amin'ny fiainanao amin'ity volany famafazana ity. Alohan'ny zavatra rehetrarehetra dia andaontsika hideran'Andriamanitra ankalazana azy anatin'ity ity satria tena tsara loatra izy ary betsaka ny zavatra natao tamin'ny fiainantsika sy ianao tsy ampy tany sahy zany ary andao ary sotra anazy tes bontés dans ma vie et ta grâce reçois que 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci Seigneur. Reçois ma louange, oui toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci Seigneur. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille.
Alléluia. Mbola pifaliana trany ry ava-malala no iara-banantsika tsirairay avy ndray amin'ity maraina ity ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ndray amin'izao fotoana izao. Misaotra ny tompo lehibe ndray satria mbola nomeny fotoana androany, nomeny fahasalamana, mbola nomeny tombonandro ihany koa ahafahana indray manatanteraka ny fanimpona azy amin'izao fotoana izao ary isaorana ihany koa ny mpanompon'izay mpitarika antsika ihany koa ao anatin'izao ministera izao dia docteur Rina mivady zany mbola manome sehatra ahafahana mivelatra sy mitombo ao anatin'izao fanimpona an'Andriamanitra izao tonga fotoana antsika izay hiderahana ary hiantsona an'Andriamanitra indray amin'ity androany ity ary aoka tena ho voniny ianao androany omany ny foa mampanahinao omany ny sainao ihany koa androany fa efa manatrika antsika ny tompo amin'ity androany ity ary efa vonina ihany koa iaino antsika tsirairay avy indray Andriamanitra amin'ny alalany izao vavaka izay ataontsika eo anatrehany indray amin'ity maraina ity ary andaontsika ijery tenin'Andriamanitra avy hatrany mialohan'ny vavahantsika amin'izao fotoana izao ary ny tenin'Andriamanitra izay hojerevantsika dia ato amin'ny bokin'ny Salamo toko 5:telopolo izay mivaky tao izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe isaotra anao eo amin'ny fiangonana lehibe aho hideranao eo amin'ny afovoan'ny olona maro aho. Mbola toizantsika izany teny izany ato amin'ny bokin'ny Romanina toko 5:17 dia mivaky tao izao ny teny ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Alleluia. Andao hivavaksika amin'izao fotoana izao, andao hisaotra an'Andriamanitra antsika androany noho ny amin'ny fahasoavana maro samihafa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy fotoana mety ty androany ty ahafahantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra asan-drato ny vavaka amin'izao fotoana izao ary makasitraka anao raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manome voninahitra ary midera anao hatrany noho ny amin'ny fahasoavana lehibe izay mbola omenao ary noho ny amin'ny fitahiana ho anay tsirairay avy misaotra anao izay androany satria noho ny fitiavanao anay noho ny fitantananao anay dia mbola afaka miantso ny anaranao, mbola afaka midera anao indray izay amin'izao fotoana izao tompo ankalazana ny anaranao aderanay hatrany ny anaranao izay Andriamanitra ary mbola hisaotra anao foana izay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra raha mbola velonaina koa izay dia hisaotra anao, raha mbola miaina koa izay dia hideranao, raha mbola manam-potoana koa izay dia hiantsoantso ny anaranao anandratra anao amin'ny avo indrindra izay tompo malalao ankehitriny efa izay Jehovah Andriamanitra dia mangataka izay ny fanatrehanao amin'ny sambatan'olona indray androany aoka hamangy anay tsirairay avy indray ianao Jehovah Andriamanitra aoka ny herinao hikasika ary ameny ny sambatan'olona ame fifaliana anafy hery vaovao hitondra fiadanam-po ihany koa ato anatina indray amin'ity maraina ty ianao tompo malalo mangetaetanao fatratra izay amin'izao fotoana izao aoka ny fanahy masinao ameno anay indray aoka ny fanahy masinao hamangy ny sambatan'olona mba tena atsapa ny fanatrehanao ny tsirairay avy androany atsapa ny herinao tanteraka ny tsirairay avy androany mba tsy andalo fotsiny ihany koa izao fotoana izao fa tena fotoana hafana indray iroso amin'ny dingana lalindalina koa eo amin'ny fanimponanao fotoana hafana ihany koa manovoery bebe koa Jehovah Andriamanitra amin'izao fanarananao izao tompo makasitraka anao sady izay ny amin'ny asa lehibe izay ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy ary mamela tanteraka anao hiasa izay amin'ity androany ity fanahy masinao hiasao anjakao izay tokony anjakanao androany aoka ameny ny sambatan'olona hanenika ny toerana maro samihafa ianao amin'izao fotoana izao fanahy masinao ary aoka anjaka tanteraka ianao amin'izao fotoana izao fa mamela tanteraka anao izay hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy misaotra anao sady izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Misaotra Jesosy ankehitriny dia andao hirosatrany sy anatin'ny fiankofana izay anasantsika an'Andriamanitra hitoetra satria fanatrehany dia misy fahagagana, ny fanatrehany dia misy fahafana androany ao ianao vona an'Andriamanitra ary vona ampandrosana azy ao amin'ny fiainana. Zay
Tunga su
Alleluia, tsara ny andriamantsika miarahabatrany tompo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ary soratsika lehibe andriamanitra safidy atsika sianao izy mbola afaka manantona anazy mbola afaka manompo anazy hatrany dia averintsika aminazy voninahitra sorana hatrany ihany koa mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana afana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompoko. Ivavakantsika falohan'izany dia andeontsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahaenina andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny 1:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahoriany sy ny alahelo ka mamelatra ny tanany manaraka ity trano ity izy dia menoany an-danitra fonenanao ianao ka mamela eloka ka omeo ny olonao araka ny alehany rehetra fa fantatrao ny fony fa ianao dia anao irery ihany ny malala ny fony ny zanak'olombelona mba hatahorana anao sy andehana amin'ny lalanao amin'izay andro rehetra iainana ety amin'ny tany nomenao ny razanay. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rery ihany malala ny fony ny zanak'olombelona, malala ny foko izy malala ny fonao izy eto androany. Andriamanitra dia Andriamanitra mamela eloka izy manafaka atsika izy eto eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao izay tsy fahamarinana izay tsy fahamendrehantsika rehetra fa mbola vonona izy anafaka atsika. Asandrato ary ny feo atsika dia andeontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misotranao izay Andriamanitra ary midera ny anaranao be voninahitra indrindra izay tsara sady mpanao tsara ianao tombontsoa lehibe dada ny mbola omenao anay natsonao izay afaka manantona anao amin'izao fotoana izao izay tsy mendrika Andriamanitra izay tsy tanteraka Andriamanitra fa fantatray fa Andriamanitra be famindrapo ianao Andriamanitra nandefa an'izany teninao zany ianao Andriamanitra fa raha miaiky izay eto androany dia ianao no anafaka anay satria ianao rery ihany malala ny fony ny zanak'olombelona tsiraray avy foko fantatrao ny fony olona izay mivavaka io fantatrao Andriamanitra ka eto izay Andriamanitra izay rehetrarehetra tsy fahatanterahanay izay rehetrarehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra mamelanay tsiraray avy manafahanay tsiraray avy manasitrananay tsiraray avy ao anatin'izany Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy diovy amin'ilay ranao sarobidy izay Jesosy Kristy sasao izay satria tia hitanao izay madio apozy izy ny tenao Andriamanitra izy ny hitanao mino izay fa eto ianao Andriamanitra ilay Andriamanitra be fitiavana ilay Andriamanitra tonga nafaka anay eto ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao tia hitanao izay dia mino izay fa nafaka anay ao anatin'izany ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy misaotra anao izay ray satria tsara ianao sady mpanao tsara ianao misaotra amin'ny fanafahanao anay misaotra amin'ny fanadiovanao anay misaotra satria tombontsoa lehibe izany omenao anay izany Andriamanitra ary mino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa hitan'Andriamanitra eto ny tsiraray avy manolotra ny momba ny tenanay izay Andriamanitra ho anao voninahitry ny anaranao rery ihany dia akasitrao ny amin'ny tenanay tsiraray avy raha eo. Halleluia. Makasitraka anao izay dada dia raha laza voninahitra dia ho anao rery ihany ary ny hery fanahy masonao irotsaka aminay tsiraray avy andehananay atahotra anao sy anao ny fahamarinanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia. Amen. Halleluia. Tsara tokoa mitontsika ary mpanao tsara izy raha mbola afaka miaina izao sy ianao androany raha mbola afaka makita fanatrehan dia mbola mifahasoavandrery ihany raha isaitsika moa miotatsika araka ny titony Kristy dia hoe tsisy voavela betsaka ny zavatra nataontsika fa Andriamanitra ilay fitiavany amin'ny raha sarobidy no namasany antsika ka ahafahantsika mbola manatona seza fiandriana indray androany andao anatin'ny fofeny fankasitrahana no hanavarantsika n'Andriamanitra ary misaorantsika azy satria fahasoavany mbola natohirantsika sena. Amen. Fahasoavanao Jesosy no iainako io matoa izao tsy no ireo asa vitako
Haleluya. Miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tena koa ary misaotra an'Andriamanitra lehibe ary mbola afaka manompo anazy amin'ny tiany ary misaotra ny mpanompon'Andriamanitra hatrany amin'ny tombontsoa sy fahasoavana fahako manompo amin'indray any tiany tompony hitahy antsika tsirairay avy eto androany fa amin'izao fotoana izao dia vavakintsika fa alohany vavantsika dia jery tenin'Andriamanitra antsika dia tenin'Andriamanitra izay vakintsika dia ato amin'ny salama 146 5 à 7 salama 146 5 à 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy sambatra izay manana Andriamanitra ny Jakoba mpanampy azy sady manantena ny Jehova Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny izay mitandrina fahamarinana mandrakizay izay manome rariny ho amin'ny ampahoriana izay manome hanina ho an'ny ona Jehova mamaha ny fatotra. Haleluya. Tsara ny Andriamanitsika zany rehetra zany dia asan'io Andriamanitra antsika io avokoa zany rehetra zany. Amin'izao fotoana izao ka na inona zavatra mety hoe mamatotra antsika, mamatotra zasanao satria fantatsika fa raha tonga fotoana izao misy teny efa nomanin'Andriamanitra ho anao sy ho anahy eto androany fa inona ny fanahy zay mety hamatotra an'izany fahasoavana zany ka tsy tanteraka amin'ny fiainantsika zany Jehova Andriamanitra zany
dia amahan'izany amiko sy aminao androany andresantsika ny anjara izy efa nomany dadantsika ho atsika ito sandrato feo anao dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra sy midera ary mankalaza manome voninahitra ny anaranao masina tompo satria ianao tokoa ny Andriamanitra ny Jakoba Andriamanitra nanao ny tany sy lanitra Andriamanitra nanao ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny anao Andriamanitra mampifatotra anao dada ka na inona Andriamanitra raiko maefa ny zavadrehetra ny fanahy izay mety hoe anelingelina anay fanahy izay mety hoe anakana ny anjara voatendrinay izay efa teny efa nomanao amin'ny fiainanay androany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nazahoako mandidy sy mandrava ary mandroaka izany noho ny anaranao Jehovah Andriamanitra izay mahafaka mamahy ny fatorana rehetra nazahoako mamahy ny fatorana rehetra izay mamatotra nizaniza amin'ny alalan'izao vavaka izao tompo zao fotoam-bavaka zao ny razana fatorana izay ajoro ny fahavalo eo anolohan'ny tsirairay avy ao anatin'ny fony tsirairay avy ao anatin'ny sainan'ny tsirairay avy ao anatin'ny tokantranony tsirairay avy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo didiko izany tsy anan-kery tsy anam-pahefana ara-deklareko ambarako proclameko fa asa maty izany tononoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa rava ny fatorana rehetra ary manonona fanafana manonona fandresena manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fandresena ho an'ny tsirairay avy isam-batan'olo raha ny Jesosy Kristy miaro ny tsirairay avy sy ny tokantrano fosaina fanahy miaina ny tena vatana ray manontolo ho an'ny olona rehetra izay mandresy manaraka an'izao vavaka izao amin'ny anaran'ny sarobidin'i Jesosy Kristy tompo anaovako izany vavaka izany anao rery voninahitra dada mandrakizay alleluia amen halleluia tsara ny tompo nendrika hoderaina trany izy ary amin'izao fotoana izao andaontsika hiara-nandratra feo fiderana sy feo feny fankalazana ny Andriamanitsika satria tsara izy ary mandrakizay fahatsarany amin'ny fiainantsika izy halleluia andaontsika ampifaliana hiara-hideran'Andriamanitra androany feno fiderana andao izay riray misatra andao sese zay fafinahana misatra andao feno fiderana andao izay riray misatra andao lui sua sese zay fafinahana misatra andao misatra andao izay fantsiavinao fiderana no mety saotra ny anaranao ny ampalinay no indraseonay misatra andao iranay misatra andao izay fantsiavinao fiderana no mety saotra ny anaranao ny ampalianay no indraseonay ka misatra andao iranay fetsika izany feno fiderana andao izay riray misatra andao lui sua sese izay nafafinahana misatra andao misatra andao izay fantsiavinao fiderana no enti saotra ny anaranao ny ampalianay no indraseonay ka misatra andao riranay misatra andao izay fantsiavinao fiderana no enti saotra ny anaranao ny ampalianay no indraseonay ka misatra andao riranay
anatin'izany tononkizany dia tena milaza antsika hoe tsara mandrakizay Andriamanitra ary fanambarana ho antsika ihany koa fa tena hafa ihany miaraka amin'ny raintsika feno fifaliana foana feno fiombiana feno fiadanana satria le dadantsika mikarakara sy mivimbina ary mijery manokana mitsinjo manokana no antsika isanao ataontsika amin'ny fifaliana ity izy ity hoe tena hafa ihany miaraka amin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana fanatitra sy fakolokana indray isika zao raha lasana bavy izay fotoana itahian'Andriamanitra manokana sika indray dia samiaro ho tahian'Andriamanitra mina fa manomana vokatry sy fijijana goavana be atsika Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Voalohany raha lasana bavy hoy izy ny tenin'Andriamanitra ataony Malakia toko voalohany andiny fahaenina milaza hoe ny zanaka manaza ny rainy ary ny mpanompo ny tompony. Raha ray aho aiza ary izay azako ary raha tompo aho aiza izay tahotra ahy hoy Jehova tompony maro aminareo. Raha lasana bavy izany ny tenin'Andriamanitra dia mafonja tokoa. Mananatra antsika izy eto ary mitaky antsika koa mba anaza ray tsara indrindra sika io dia ilay Andriamanitra mpanavitra sika. Izy za teo hoe fotoanan'ny fanatitra sy fahafolokarena zao. Raha lasana bavy ara-panahy fiainana. Ara-panahy fiainana ka hoentinay ianao androany hiditra amin'izany fiainana ara-panahy zany ampahomby bebe kokoa ny amin'ny fiainanao manontolo.
Araka ny teneniny teo voalohany dia misaotra an'Andriamanitra ny tena koa, manaza anazy ny tena koa, ary makasitraka anazy satria nomeny tombosoa mbola afahako manompo azy miaraka amin'ny siketondray androany. Ary faharoa manaraka an'izany dia makasitraka ny raiko ara-pinoana dokona mivady izay mbola nanome fatokisana nanendrandray ivelatra amin'ny asa fanompoana ato amin'ity ministera nampitondrain'Andriamanitra an'izy ireo ty. Voninahitra dia an' Jesosy Kristy irery ihany. Misy famonania moa ity volany ity ato amin'ny fiangonana dia ny volany famafazana. Vakiko zany tenin'izany amin'ny anaran'i Jesosy ato amin'ny Korintien toko 7, Korintien 2 toko 7 andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko, izy mafy kely no onjinjany, fa izay mamafy be dia be kosa no onjinjany. Raha lasa nabavy, andao sika amafy be mihitsy aza ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra sy fahafolo-karena androany. Amafy aza tsika, tadidy tsara raha lasa nabavy sekren'Andriamanitra dia hafa mihitsy ary tsy maintsy totosy eto amin'ny zanak'olombelona rehefa miteny izy. Rehefa miteny izy hoe aiza ny azy dia misy zavatra ao ambadikin'izay, misy vokatra ao ambadikin'izay. Ny olona anankiray ozy izy zateo rehefa mamafy aza na tiana sy tiana izy dia tsy maintsy mijinja fanazana izy, tsy maintsy mijinja izy voninahitra fahitapity. Na zasenao ara raha misy olona anankiray manaza tsika dia tsy maintsy mahita fity io olona io ny aminao hoe tena manam-pahendrena zany olona zany, olona tena mendrika zany olona zany, efa voninahitra goavana be. Imagineo zany raha Andriamanitra manao an'izany ianao hoe ity zanako ity dia endry, ity zanako ity dia olona manam-pahendrena, ity zanako ity dia manam-boninahitra. Raha ny vavan'Andriamanitra no teny ohatr'izany dia tsy vitany miteny ihany fa misy fitahiana ao ambadika izany raha lasa nabavy. Ka mamafaza tsika, manentana anao mihitsy amafy azy amin'ny alalan'ny fanatitra androany. Fanatitra tsy mahazatra. Mety hoe nanao fanatitra anao taloha, ataosika hoe famafazana le izy hoe raikapoka mpamboly vary ianao, dia ampitomboy manomboka amin'izao raha lasa nabavy. Ampitomboy roa kapoka, telo kapoka indray manomboka izao, mba hampisy vokatra be dia be sy injinjantsika be dia be. Mino fa anao an'izany ianao dia ahitanao io sy ny ankonanao isy fijinjana goavana be izay tsy mahazatra ho azonao manomboka amin'ity volana ty raha lasa nabavy. Eto moa dia matetika manentana foana ho an'izay indraindray mangatsika izy tsy nanao fanompoana an'Andriamanitra izy na amin'ny arabola na fahafolo-karena fanatitra nandritra izay na fanompoana an'Andriamanitra mihitsy, dia manentana ao satria Andriamanitra dia manana ny fomba namerenana ny zanany. Hoy izy ny ten'Andriamanitra izay vakiketo ao Malaky ihany izy. Fomba manankiray amerenan'Andriamanitra ny zanany izy io. Atao Malaky toko 4:5 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehova dia tsy miova, ary ianareo ry taranaky Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andro ny razanareo dia nitandrina azy. Azafady, hatramin'ny andro razanareo efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko dia mba iverina ho aminareo kosa aho hoy Jehova Tomaro. Nefa hoy ianareo ahoana no iverenanay? Androba n'Andriamanitra vany no mandroba ay ianareo? Nefa hoy ianareo amin'inona no androbana ianao? Ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Voaozina amin'ny ozina ianareo nefa izao no robanareo. Dia izao ianareo rehetra iray firenena izao, entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano fireketako, mba asiakanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'ny zana hoy Jehova tompony maro, raha tsy hovako ny varavarany lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiapy ho anareo. Raha lasa nabavy, ino moa mitohy ny ten'Andriamanitra efa
Fotoam-bavaka isika mahazatra isika eto. Misy fomba zany anankiray amirenan'Andriamanitra olona anankiray. Dia ny fahafolon-karena sy ny fanatitra. Hoe tao an-tranoko izy. Dia miverena amin'izany ianao fa hiverina aminao Andriamanitra. Tsy miverina amina teny tahaka ny foana Andriamanitra, fa tsy maintsy miverina izy averina daholo ny fahasoavana, averina aminao daholo ny fanambina, averina aminao ny fahasalamana, satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy tanteraka hoe manompo anao izy fa ho tahiko anao io. Izay miverina manompo an'Andriamanitra zany dia ho tahian'Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana zao dia be ny olana maro, aretina maro samihafa mahazo ny zanak'olombelona na ny kristiana ary fa mazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodus 23 raha lasa nabavy. Hoe rehefa manompo anao dia soroko reo. Ary misy karazana zay efa noentina teto matetika hoe misy tany dia misy fambana. Ary ireo tany reo izy Andriamanitra dia tsy sapirako reo momba tsony. Raha lasa nabavy, andao sika matsy, andao sika mafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andao sika mafy tena atao sika mihoatra ny teo aloha raha lasa nabavy ka manentana anao te hitanao sy ny akonanao tena isy fijijana be ozy izy teo aorian'izao fotoana zao. Ka andao ara sika hivavaka amin'izao fotoana zao hoy izy zata amin'ilay voalohany teo hoe ara-panahy ny fiainana, mihazakazaka amin'ny ara-panahy ny olona amin'izao raha lasa nabavy. Na ara-panahy amin'Andriamanitra io na ara-panahy mandeha any amin'ny zao tontolo zao any amin'ny satana, fa enao kosa hoentina hihazakazaka amin'ny ara-panahy amin'Andriamanitra fa izany ihany mahomby. Satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe avy amin'ny Jehova no fitahiana. Jehova ihany no mampisy ny fitahiana. Avy amin'ny Jehova no mampanakarena. Fitahiana avy amin'ny Andriamanitra sika io no mampanakarena fa lainga daholo ny avy any amin'izao tontolo zao. Andao ara hivavaka isika amin'izao fotoana zao asandrato mivavaka ao dia ataovy amin'ny tananao ankavanana ny valopinao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao izahay amin'izao fotoana zao indray. Tompo ianao no milaza Andriamanitra hoe aza misehoseho foana raha tsy mitondra fanatitra eo anatreo. Tianao loatra zahay ho tahiana foana isaky ny manatrika anao, manaza anao. Tompo eto zay dia manaza anao tanteraka ary mamafy an'izany fanazana zany zay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra sy fahafolon-karena indray. Tompo amin'izao fotoana zao dia mijoro ny banga ho an'ny zanakao aho. Niza Andriamanitra tafotoana tamin'olona, niza olona tafotoana taminay dia mamindrafo aminay Andriamanitra. Izahay dia mamela an'izany olona zany ary mamositra tena Andriamanitra dia teny fa voavelany eliny noho ny aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy madio ny fony fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raiso ny fanatitra Andriamanitra. Akasitrao tahaka ny fanatry ny Abela Andriamanitra, tahaka ny fanatry ny Abrahama, tahaka ny fanatitra ny mpanomponao rehetra zay nakasitranao ka nisy tenina vositrao avy an-danitra dia fanekem-pitahiana. Eny fanekem-pitahiana ho anay amin'ity volan'ity Andriamanitra dia izay mamafy ihany no mijinja. Ka izay mamafy androany dia aoka ataonao minjinja be izy Andriamanitra satria ampamokarinao amin'ny fomba magaga tsy mahazatra ny vokatray. Dia misaotra raiko ary apetrako ampelantananao ny mpanomponao izay mitantana an'izany fanatitra sy fahafolon-karena zany Tompo omeo fahendrena hatrany ary ho totosa araka ny sitraponao ka handroso ny fanjakanao. Jesosy malalo misaotra anao mankalaza anao satria tsara loatra ianao. Amen. Raha lasa nabavy ny atao amin'ny fiangonana essai moa aty Maorisy dia mbola tsy misokatra amin'izao fotoana zao. Ka manentana anao aprimo ny fanatitra anao isika miandry zay fandaharany mpanompon'Andriamanitra na hoe misy manangona zany na koa hoe misokatra ny fiangonana vao hoentina ny fanatitra. Ka aoka ianao anaza ny Andriamanitra sika amafy azanazy foana na misokatra ny fiangonana na tsy misokatra ny fiangonana fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ka makatoa izany ihany ny hinana ny vokatsy ny tany. Izany hoe hinana ny vokatsy ny tany olona makatoa ny tenin'Andriamanitra na ana-piangonana
na anatrano ny Andriamanitra sika izy teo tsy miova izy. Dia samia tahian'Andriamanitra tompoko fiadanan'Andriamanitra, fitahian'Andriamanitra, fahavokarana ary fijizana goavana be ny anjarako sy ny akonantsika tsirairay sy ny akonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amzo alady zao voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny tombosoa nomeny ahy androany afahako mitarika atsika ao anatin'izao fiangovana izao. Ary tsy adiny ihany koa ny Mpanompon'Andriamanitra izay mamesehatra malalaka afahako manompo azy miaraka aminao eto anio. Mino fa salama tsara ianao ary atoa ianao mety hoe misy fahasalamany ao anatrehan'ny tompo dia misy ny afokisam-pifaliana. Zany afokisam-pifaliana zany dia hoe ny olanao rehetra avadiky n'Andriamanitra ho vavin'olombelona. Mino fa voniny ianao andeha isika hiankohaka amin'Andriamanitra ary ao anatin'izany mangataka aminao raha mbola tsy nizara live ianao zarao avy hatrany ny live mba misy olona miaraka amintsika fotoana zao zany iderantsika n'Andriamanitra hiankofantsika amin'Andriamanitra satria tsara izy ary tsy misy tsara ohatranazy. Mila ampahafantarantsika amin'izao tontolo zao zany satria amin'ny vanim-potoana toy izao dia tena mila ny tanàna maherin'Andriamanitra foana isika amin'ny fiainantsika. Dia andao isika asianao ideran'Andriamanitra hiankohaka aminazy indrindra amin'izao anio maraina izao iteny azy sika fa hoe tiantsika izy ary tenentsika anazy omentsika anazy voninahitra rehetra amin'ny zavatra rehetra vitany miankohaka aminazy sika maizy anazy dia zany rehetrarehetra zany mino fa ho ataonao amin'ny fonao ray manontolo izany. Andao tenentsika Andriamanitra hoe tena tiako ianao dada, mino fa tena tianao tokoa izy ary ho ataonao amin'ny fonao zay avy amin'ny fonao no avoakanao molitra ao androany. Halleluja. Tompo tiako ianao, ianao no fiainako, fifaliany fo asambarako, tompo tiako ianao, ianao no fiainako, fifaliany fo asambarako, mitsaokanao famamiko indrindrianao, maniliano fatratrany fo ziza rehetrarehetra to anatiko mitsaokanao, mitsaokanao famamiko indrindrianao, maniliano fatratrany fo ziza rehetrarehetra to anatiko tiako ianao. Avertsika tompo tiako anao, tompo tiako anao, ianao no fiainako, fifaliany fo asambarako, tompo tiako ianao, ianao no fiainako, fifaliany fo asambarako, mitsaokanao
tiku ianao tena tiako ianao dada amizao fotoan'izao dada angatanay ianao mba ikasika anay tsirairay avy ikasika ny fonay indrindraindrindra dada mba handraisanay ny teninao dada tena hoe mba vonina mihitsy ny fonay andray ny teninao zay hitondra fiovana amin'ny fiainanay afanay mamokatra mba ho voninahitry ny anaranao sandrato ny tananao teneny izy hoe tompo kasio indray ny fiainanay tompo kasio indray ny vonay arotsay aminay ny fanay masinao toy ny tamin'ny Pentekosta tompo midinovay ny fiainanay tompo kasio indray ny vonay arotsay aminay ny fanay masinao toy ny tamin'ny Pentekosta tompo midinovay ny fiainanay fanay masinao avy fanay masinao midinare fanay masinao fenuiao vaikuanao ny fukuanzakao tompo kasio indray ny fonay arotsay aminay ny fanay masinao toy ny tamin'ny Pentekosta tompo midinovay ny fiainanay tompo kasio indray ny vonay arotsay aminay ny fanay masinao toy ny tamin'ny Pentekosta tompo midinovay ny fiainanay fanay masinao avy fanay masinao midinare fanay masinao fenuiao vaikuanao ny fukuan fanay masinao avy fanay masinao midinare fanay masinao fenuiao vaikuanao ny fukuanzaka fanay masinao midinanao avy fanay masinao midinare fanay masinao fenuiao vaikuanao ny fukuanzakao vaikuanao ny fukuanzakao vaikuanao ny fukuanzakao mbola angataka amin'ny tomba iasa amin'ny fiainatsika an'izao anio maraina izao dia fantatrintsika tahaka ny tanimaina izay mila rano mino afa ianao koa androany mila mifanan'Andriamanitra miasa ao anatinao
dia andehotsika hiteny amin'ny tompo hoe miasa ao anatinay androany tompo ary tsay dala ny fanahinao fa tena ilainay mihoatra n'inona na ino ny fanahinao satria tsy afaka manao nin'injay raha tsy misy ny fanahinao. Halleluja. Miaraka-tsika. Toy ny tany mila rano mampitsimoka aina vao ny fanaiko maniry mafindray lay rano nora ny fanay toy ny andro ny maraina zay mandrakotra ny say ny fanaiko maniry mafindray lay rano nora ny fanay arotsay tompo ameno anay lay ora ny fanay arotsay tompo ameno anay lay ora ny fanay arotsay avy amintsika. Halleluja. Toy ny tany mila rano mampitsimoka aina vao ny fanaiko maniry mafindray lay rano nora ny fanay toy ny andro ny maraina zay mandrakotra ny say ny fanaiko maniry mafindray lay rano nora ny fanay arotsay tompo ameno anay lay ora ny fanay arotsay tompo ameno anay arotsay tompo ameno anay lay ora ny fanay arotsay tompo ameno anay arotsay tompo ameno anay lay ora ny fanay arotsay tompo ameno anay lay ora ny fanay arotsay tompo arotsay tompo lay ora nora ny fanahinao. 'Io, 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 '
tumbo ameno anay lay orany fanay arotsay tumbo azavela misy tavela mitsy zay androany tumbo arotsay ny fanainao arotsay amy fiananay ameno anay arotsay tumbo ikasika anazy amilay ora mifanainao androany tumbo arotsay ameno anazy arotsay aneniky azy tumbo arotsay anoso azy dada arotsay dada ampahery anazy amizao anoisao arotsay tumbo ameno anay lay orany tumbo ameno anay lay orany fanay arotsay tumbo ameno anay lay orany fanay arotsay tumbo ameno anay lay orany fanay arotsay tumbo ameno raha amizao fotoana zao ianao vao tonga ao anatin'izao live zao mino tsy diso anjara ianao amin'ny fanatrehany tompo amizao fotoana zao Andriamanitra efa mandatsaka efa mandefa ny afony fanahy efa mandefa mifanay masina ikasika ny tsirairay avy tsy haiko ny situation misy aminao tsy haiko ny zavatra manjiro anao amizao fotoana zao fa hozy tenin'Andriamanitra revo entin'Andriamanitra revo entiny fanahiny entina zava-mahagaga tokoa mataona teneny izy arotsay amin'ny fiainako tompo arotsay tompo ameno anay lay orany fanay 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 arotsay tompo ameno raha io misaotra anao zay amin'ny fotoana mamy indrindra zay nomeno anay androany afanay mifandray aminao amin'ny alalan'ny fiankofana amin'ny alalan'ny fiderana amin'ny alalan'ny vavaka zay nifandraisanao aminao
mankasitraka anao dada ny fiasanao mahagaga sady efa ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy dada amin'izao fotoan'izao dia apetrako feno ampelantananao ny olona rehetra manaraka an'izao live zao amin'izao fotoan'izao tena hoe ianao mihitsy ny dada no miasa amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao malala amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay manaraka an'izao live zao dada tahaka nahita an'izao live zao tamin'izao maraina zao mety hoe nisy fanafavesarana mety hoe nisy zavatra tsy nety tamin'ny fiainany dada dia mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noho ny amin'izao live zay natokanao io androany dia tena ataovy tena mahazo fifaliana izy androany ataovy mahazo solution izy androany dada na ino situation iainany na resaka ara-pana zany na ny resaka ara-bola zany na ny resaka amin'ny fianakavinany zany tompo na ny resaka ny zanany zany na ny miasany zany na ny fianarany zany tompo tsy misy miafina aminao zavatra manjoan'ny olona tsirairay avy fa ianao ilay Andriamanitra velo tomponay androany dia mino zay dada fa tena omenao anay tsirairay avy ny sazanay androany ozy tenao manao hoe atsoia dia hovaliky ianareo dada mino zay fa mamaly anay tsirairay avy ianao androany ozy teninao koa manao hoe mangata dia omeko ianareo mino zay dada araky ny fangatanay taminao dia tena ame anay tsirairay avy eto ianao androany ho anao eto amin'izao fotoan'izao dia tena miomana fonao vononao anao Andriamanitra androany tsy hoe tsy mahita anao izy tsy hoe efa mivavaka aminazy ianao dia tsy mahita solution tsy mahita zavatra miova amin'ny fiainanao aza miatratra ohatr'izany ianao fa misy fotoana Andriamanitra kosa mangina fa rehefa mangina kosa izy tsy midika akory hoe tsy miasa izy tsy midika akory hoe tsy mahita ny zavatra manjo anao tsy midika hoe manomana zavatra ho anao izy fa misy fotoana izy mangina aloha fa ho avy ilay fotoana hamalin'Andriamanitra anao efa zao io fotoana io ary miomana ianao ho avy Mpanompon'Andriamanitra hitondra teny izay teny tena ame fanantenanana anao indray satria tenin'Andriamanitra dia mahay manova zavatra tahaka ny zaraiko tamintsika tamin'ny heriny dia tenin'Andriamanitra dia mahery dia velona tenin'Andriamanitra voalazaina dia miova ny tolotolo satria misy hery ny tenin'Andriamanitra oka vonina tsara ny fonao androany andray Mpanompon'Andriamanitra andray tenina avy amin'Andriamanitra ary tena samy hitondra vokatra isika sianao maherezy ianao tsy manadino anao Andriamanitra ary tonga izy miaraka mivaly efa namafy ianao tonga izy ame anao fijijana raiso ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy andaotsika amin'izao fotoan'izao ary parapa hitondra teny Mpanompon'Andriamanitra anaraka ira anankiray isika zay tena hoe omany tsara amin'ny fonao fa tena mino fa vaovao tsara avy any an-danitra no man'Andriamanitra ho antsika sianao miresa mihitsy ianao amin'Andriamanitra ho anatin'ny toriteny zay ho alefa ny mpanomponao mba ataovy misy teny ho anao anatin'izany satria ianao dada malala amin'ny fiainako sy mahita ny zavatra rehetra mikasika andao aritsika iresaka amin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'izao hira izao Afoiko anao ny aiko afoiko anao ny aiko kampiasa afoiko anao ny aiko Jesosy afoiko anao ny aiko kampiasa afoiko anao ny aiko afoiko anao ny aiko kampiasa afoiko anao ny aiko afoiko anao ny aiko kampiasa Diaunia
fanirinao isy amiko afoiko anao ny ay Jesosy io afoiko anao ny ay kampiasawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay kampiasawa raisony fo sy ny fiainako ho toy ny fanatitra velona reo nofiko rehetra reo fikasako tompo apetrako e voatanana afoiko anao ny ay Jesosy io afoiko anao ny ay kampiasawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay kampiasawa afoiko anao ny ay Jesosy io afoiko anao ny ay kampiasawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay kampiasawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay kampiasawa afoiko anao ny ay afoiko anao ny ay kampiasawa
Alléluia. Miandriana tupo, piano
Halleluja. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga amin'izao fotoana mahafinaritra zao, fotoana ahafahantsika mizara ny tenin'Andriamanitra ary mankasitraka ihany koa ho an'izay maharitra satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Ny sakafo ara-panahy dia mila homanina tsara mihitsy ahafahanao misakafo tsara. Ary raha mbola nisy tsy ampy sira kely dia nampiana sira kely ahafahan'ny fanahinao miaina tsara. Ho tahian'Andriamanitra ianao androany ary mangataka anao zarao zao roy izao ahafahantsika mampivelatra ny tenin'Andriamanitra satria amin'izao fotoana izao ny tenin'Andriamanitra no vatsy sakafo ilayntsika amin'ny fiainantsika. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao hatrany ary miarabantsika rehetra izay manaraka eto Andriamanitra ny ombanao. Amin'ity taona ity moa efa fantatsika fa taonan'ny fahavokarana. Taonan'ny fahavokarana zany hoe hitantsika amin'ny Salamo 144:13 izay miteny hoe ho feno ny trano fitehirizanay ka isy vokatra betsaka samy hafa karazana, hiteraka rivorivo sy alinalina ny ondrinay any tsahanay. Amen. Zany hoe amin'ity taona ity dia misy vokatra azo tsapaitanana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy fa ahoana ny atongavan'izany vokatra zany ny lalàna voalohany amin'ny fahavokarana dia ny famafazana. Izay moa zany no lohateny amin'ity volana janoary 2024 ity izay hitantsika amin'ny Korintianina faharoa toko 7:9 izay miteny hoe fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no jinjainy fa izay mamafy be kosa dia be kosa no injinjainy. Amen. Andriamanitra ny anokatra ny fonao sy ny sainao amin'izao andro maraina zao dia hivavaka tsika ametraka hoe Tompo oka ny fanano masina no anazava ny sainay sy ny fonay sy amin'ny fiainanay hikasika ny fiainanay ianao. Asandrato ny feonao dia andaontsika hivavaka angataka ny fanahy masina anoro lalana antsika sy ampianatra antsika eto. Alleluia. Raha eo amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy dia mbola misaotra midera ary mankasitraka anao zahay androany satria mbola ianao Andriamanitra no Andriamanitray hatrany hatrany, mbola rainay ianao fanahy masina no mitari-dalana anay mampianatra anay. Tompo androany kasio ny fon'ny tsirairay avy, kasio ny fiainan'ny tsirairay avy. Tompo oka ny teny izay ho alefety dia teny avy any aminao. Fery ny vavako Andriamanitra mba ho ianao dia ianao no hiteny aminay tsirairay avy. Enina amiko azy Andriamanitra koa Tompo fanahy masina tsara indrindra anao ny sehatra fa zao miankohaka eo anatrehanao zahay amin'ny anara-maherinao Jesosy. Amen. Amen. Mangataka anao aharitra hatramin'ny farany amin'izao andro maraina zao satria zava-dehibe ny zavatra horenao androany satria lalàna ny famafazana araka ny tenin'Andriamanitra azahoana vokatra eo amin'ny fiainana. Amen. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Matthieu toko 4:13 makasitraka ny araka teknika aloha fa mba misy fivoarana ihany koa ny araka teknika atsika araka ny hitantsika zao zany hoe afaka atao hafa ihany koa ny eo ambadika eto araka izay tiavana anazy fa dia makasitraka ny araka teknika. Matthieu toko 4:13 ary rehefa noravana ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Amen. Amin'ny maha-kristianina antsika dia mila fantatsika fa i Kristy no modelintsika. I Jesosy Kristy
no arahantsika, ny fomba ny Kristy no fombantsika. Zay ny atao hoe maha-kristianina antsika satria mpanaradia any Kristy. Etsika dia mijery hoe i Kristy zany avy nanome an'le mofo sy trondro teny tendrombohitra dia nasainy nandeha ny vahoaka ary nitokana izy niakatra tany tendrombohitra hitokana hivavaka ary noho ny arivany andro dia nitoetra rehetra izany hoe nitokana nivavaka mandra-paharivan'ny andro Jesosy, mandra-pani alina Jesosy. Raha toy izy antsika moa teny eo any amin'ny 420 fa 520 any dia hoe tena niandry ora 4 amin'ny alina mihitsy zany hatramin'ny 4 maraina no nivavaka rery tena tendrombohitra i Jesosy Kristy. Zany hoe tena namafy ny fotoanany amin'ny vavaka i Jesosy Kristy. Ary eto zany ny zava-dehibe amin'ny hoe arena zay ananantsika dia ny fotoana. Io fotoana io arena be io satria betsaka zao ny androany na te hieno na te hivavaka fa tsy afaka mivavaka satria tsy misy fotoana, satria tsy le fotoana tsy avelan'Andriamanitra iseho andratrehany. Fa ny fotoana dia zava-dehibe, zava-tsaripady. Moa ve ny olona zay fatatsika zay efa lasa, zay efa nody any amin'ray dia fatatsika fa fohy ny fotoana iainana eto ambonin'ity tany ity. Arena zany io fotoana io ary Jesosy Kristy teto dia nampiasa n'io arenan'io, io fotoanan'io ivavahana ary zavatra anankiray nahagaga dia hoe misy fitokanana tao. Zany hoe nitokana nanao zavatra nitokana Jesosy Kristy. Alleluia. Ary efa miaraka amin'Andriamanitra moa dia mila mahatsapitsika aloha voalohany an'izay hoe fitokanana zay, amin'izay mahasamy hafa atsika zay eo anatrehan'izao tontolo zao. Araka ny teny Jesosy hoe tompo iry zareo dia eto amin'izao tontolo zao fa tsy an'izao tontolo zao. Zany hoe misy fomba n'izao tontolo zao fa misy fomba an-danitra ihany koa, misy famafazana, misy fitokanana. Ary ny fitokanana dia anisan'ny fomba n'Andriamanitra ary takian'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy. Jereo amin'ny Levitikosy 20:9-20, ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehova ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Zany hoe miavaka zany tsika, zany hoe mitokana isika mba ho azy. Zany hoe pon'ny lanitra misy fitokanana amin'ny mampon'ny lanitra. Zany hoe misy ahoana moa re zany fitenenana teny malagasy hoe misy concentration zany tokony ananantsika, misy zavatra hoe tena hoe fifantohana tokony ananantsika ao anatin'ny fitokanana. Dia misy hoe fifantohana teto zany Jesosy dia niakatra teny tendrombohitra, nifantoka tamin'ny resaka vavaka, nifantoka tamin'ny vavaka izy. Alleluia. Impiry zany ianao moa zany mifantoka amin'ny resaka vavaka akoatra ny alahady ohatra. Ary zay ny hoe saotra an'Andriamanitra hoe somary nisy fahatarana ihany koa ny toriteny androany hijerena hoe mifantoka marina ve ianao sa tsy mifantoka fa raha mifantoka ianao dia eo ianao. Alleluia. Hatramin'ny farany. Alleluia. Jereo nitokan'i Jesosy. Inona moa ny zavatra nataony amin'io fitokanana io dia ny vavaka. Alleluia. Ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Jereo vavaka izy zany mandra-pahariva, mandra-pahalina, alina maraina izy hatramin'ny ora 4 amin'ny alina maraina raha vakinao toyan'io. Zany hoe nanomboka teo amin'ny tamy 5 teo ka hatramin'ny 4 maraina dia ny vavaka Jesosy irery teny tendrombohitra. Enao ve mahavita an'izany hoe miakatra tendrombohitra ianao manomboka amin'ny 5 arivo, enao rery io. Fa ny vahoaka nasaina nody daholo, niakatra eny tendrombohitra ianao dia mivavaka hatramin'ny 4 maraina. Nitokana. Vitanao ve zany?
zany nataon'i Jesosy Kristy. Be dia be ngamba miteny hoe raha miakatra eny tendrombohitra dia mety misy batoto eny a, mety misy bibilava eny a, mety misy azao eny fa matahotra zara aza misy vahoaka be dia be. Fa teto Jesosy a, izy rery mitokana ary tsy mitokana izy hoe andeha atory fa nitokana izy hivavaka. Alleluia. Zany hoe nifandray tamin'ilay ray. Betsaka amin'ny kristianina mivavaka tsy mahavita mivavaka ao anatin'ny 10 minitra akory na 10 minitra akory. Vao tonga 10 minitra na 10 minitra dia lany tsisy tenenina tsony satria vita le listana fangatahana tamin'Andriamanitra. Tompo meo mifona vita ny amin'ny 10 minitra dia tsisy tenenina tsony. Inona secret an Jesosy teto nandritry ny alina ray manontolo mandra-paraina ny serasera tamin'Andriamanitra izy, ny resaka tamin'Andriamanitra izy. Ary zay natao hoe vavaka zay ny resaka tamin'ny ray ny tany an-danitra izy. Ny vavaka natao hoe fivavahana dia tsy fombafomba fa natao hoe fivavahana dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary nanamafy nifantoka tamin'izay fifandraisana izay Jesosy Kristy, nifantoka tamin'ny communication tamin'Andriamanitra zany Jesosy Kristy. Teto namafy an'ilay fotoanana izy tamin'ny fifantohana amin'ny communication miaraka amin'ny rainy izay an-danitra. Alleluia. Ary raha atao hoe mivavaka isika dia nampianatra mihitsy Jesosy ao amin'ny Matthieu 9:5 ka hatramin'ny 7. Vakiko amintsika angana le izy dia ho tsapatsika. Raha mivavaka ianao aza mba ho tahaka amin'ny mpiatsara velatsia. Inona moa ilay mpiatsara velatsia? Fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-potiana. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavao amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Zany hoe misy fifantohanao. Alleluia. Zany tsy midika anazy makany am-piangonana fa ny any am-piangonana dia ozy hoe anao toerana masina hoay ianareo ary izao hitoetra eo anivonareo. Ary Jesosy koa niteny hoe raha misy 2-3 mivory amin'ny anarako dia izaho eo afovoany. Zany hoe mila mivavaka any am-piangonana, fa le mivavaka any am-piangonana tsy hoe misy otare, tsy hoe mijoro mba hitan'ny olona satria ianao mivavaka. Zay ny tiany Jesosy teniny eto. Alleluia. Ary faly koa miteny aminao fa manomboka amin'ny herinandro ambony dia miverina any am-piangonana isika amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Amen. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto eo amin'ny 7. Raha mivavaka ianareo iaza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny amaroan'ny teniny no ahenoana azy. Koa aza manahaka azy anareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy kory aza ianareo. Amen. Ahoana nafantaran'Andriamanitra izay ilainao, satria raha mivavaka ianao, raha miserasera amin'Andriamanitra ianao dia fantatr'Andriamanitra hoe izao ny besoin-nao, izao ny zavatra ilainao. Alleluia. Zay ny hoe mamafaza fotoana amin'ny vavaka, mamafaza fotoana amin'ny fitokanana amin'ny vavaka. Aza hoe manompo an'izao tontolo izao fotsiny. Ianao miresaka asa fitadiavana sy ohatran'izay, fa manompo ianao amin'ny alala mivavaka. Alleluia. Ary eto izy Jesosy mihitsy ny teny hoe koa amin'izany mivavah toy izao ianareo, rainay izay any an-danitra ho amasina aneny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitrapo. Nampianatra teo izy fa ny zavatra voalohany teneny dia hoe rainay izay any an-danitra. Zany hoe rehefa mivavaka ianao dia mila manana an'izay afo hoe hivavaka amin'ray koa, hivavaka amin'ny dada, hiresaka amin'ny dada ako.
jerevy tsara ao anatin'ny tokantrano anankiray raha tsy miresaka amin'ny rainy mihitsy ny zanaka inona zava-misy zavatra tsy mandeha ao, misy zavatra mampalahelo ao, ary le ray koa tsy fantana hoe inona zavatra ilain'ny zanaka raha tsy miresaka le zanaka. Fa Andriamanitra mahafantatra an'izay ilainao na tsy angataka ary ianao fantany izay ilainao. Zay mahatao hoe rehefa mivavaka mampeneny ny antsipirian'ny fiainanao amin'Andriamanitra. Ahoana ny vitanao miteny antsipirian'ny fiainanao amin'ny namanao, mitantara zavatra ianao amin'ny namanao. Zao aza miteniteny fa misy zavatra teneniko anao ohatran'izao. Vitanao zany, maninona tsy vitanao miresaka an'izany amin'ilay rainao. Zay ny mahatonga ny kristianina be deaibe solafaka satria tsy misy le fifandraisana amin'Andriamanitra. Miteny hoe kristianina, miteny hoe za mivavaka, fa impiry ao anatin'ny herinandro moa ianao mivavaka, ao anatin'ny andro moa ianao mivavaka, adiny firy moa ianao mivavaka isan'andro. Ianao ve mamafy fotoana amin'ny fivavahana, ianao ve mamafy fotoana amin'ny fiseraserana amin'ilay Andriamanitra ao, amin'ilay rainao any an-danitra. Eto mifantoka tanteraka ve ianao mivavaka. Ohatra hoe za zao mitoriteny eto aminao eto amin'izao fotoana izao, mifantoka amin'ity toriteny ity ve ianao sa hoe miaino fotsiny dia sady manao zavatra hafa ianao, manao Maria ianao sa manao Marta amin'izao tsika miteny izao. Sa ianao le saosisy ny eritreretinao rehefa avy eo sy ny anana, sa le sakafo ara-panahy ny eritreretinao. Be deaibe ny kristianina mila mahafantatra an'izay hoe fifandraisana, fitokanana amin'Andriamanitra izay. Efa nampianatra i Jesosy Kristy hoe oka ianao handray azy ho toy ny rainao any an-danitra. Dada, zao ny zavatra miseho eo amin'ny fiainako, zao ny zavatra tany am-piasana dia zao ny zavatra niseho, nandeha taria dia zao ny zavatra niseho, dia zao ny nataoko. Alleloia. Jesosy Kristy zao mino marimarina fa niteny Jesosy hoe niteny tamin'irainy izy, dada tena mankasitraka anao aho fa tena 5:00 nge le olona nahazo sakafo teo e. Zay lehilahy zay, lehilahy fotsiny zay, fa raha kotina ny vady aman-janany, raha atao hoe nanambady zany ny atsasan'ireo dia plus 2500, dia raha atao hoe anisy zazako teo dia plus 5000, efa 10 500 personnes zany, donc 12 500 personnes mantsy no nahazo sakafo. Alleluia. Mety faly Jesosy dia nitantaran'izany ianona ny tenin'izao, zao zavatra niseho, zany hoe amin'ny antsipiriany ny teny tamin'ny dadany izy ny zavatra niseho. Zay no nahatonga ny hoe naka fotoana, satria izany rapport zany tsy fotoana kely zany. Ianao zao anatin'ny ray andro mivavaka, misy zavatra ataonao be deaibe hatramin'ny ianao fovo maraina ka mandra-pahatorinao. Inona ny rapport ataonao isan'andro amin'Andriamanitra? Satria fifandraisana io. Zay mahatonga Tesalonisianina voalohany 5:7 miteny hoe mivavary aza mitsahatra. Zany hoe ianao zany isaky ny minitra, isaky ny segondra dia mila mivavaka foana ianao. Zay ny teneniko anao foana hoe mila ianao asianao amin'ny Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Raha tsy asianao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao dia eo ianao. Izany mahatonga hitanao any Amerika ohatra, misy mpianatra tonga dia nitondra basy, tondra miltraeta reny, tonga dia nirarafa ny faty daholo le mpianatra niaraka taminy. Dia rehefa dinihana tamin'izany fotoana izany, rehefa dinihana hoe inona mahatonga an'izany, dia nisy soratra mihitsy hoe tsy mahazo miresaka momba an'Andriamanitra any am-pianarana. Rehefa tsy miresaka momba an'Andriamanitra ny fiainanao, any amin'ny asanao, any am-pianaranao, rehefa tsy ao Andriamanitra dia zavatra tsy milamina ny zavatra iseho. Halleloia. Raiso Andriamanitra ho rainao ary mamafaza fotoana ifandraisana aminy, mitokana mihitsy ifandraisana aminy. Jereo za zao miteny anao mitoriteny anao an'izany, fa Jeremia tamin'izany fotoana izany, Jeremia 7:23, Jeremia 7:7 zao ny teneny: fa izao kosa ny nandidiko azy, eno ny feoako dia ho Andriamanitrareo aho, ary ianareo oloko
ka andeha amin'ny lalana rehetra nandidiko anareo mba ahitanareo soa. Te ahita soa ve ianao eo amin'ny fiainanao androany? Te ahita soa ve ianao? Fa tsy hoe fitarainana sy hoe tena zavatra tsy milamina foana. Te ahita soa ve ianao? Zao ny tenin'Andriamanitra, eno ny feoany. Zany hoe mihaino zany misy fifandraisanao. Halleluja. Dia mandehana amin'ny lalana rehetra nandidinanao. Zany hoe rehefa nahazo ny feon'Andriamanitra ianao dia makatoa manao ny zavatra tenenin'Andriamanitra ho tonga aminao ny soa. Halleluja. Fa ahoana ny fomba hiainonao ny tenin'Andriamanitra raha tsy mifandray aminy ianao, raha tsy mamaky ny teniny ianao, raha tsy mahafantatra ny toetrany ianao. Zay ny hoe asivo an'Andriamanitra foana, ataovy miaraka amina foana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao. Raha amin'ny teny tsotra dia hoe implique Dieu dans tout ce que tu fais dans ta vie. Allo Andriamanitra eo ary jereva zay nahatonga ny Davida tsy resy anady mihitsy. Nisy ny sedra fa tsy resy anady mihitsy Davida. Goliata aza ny matiny, izy rery ny nahafaty amin'ny Goliata. Jereo tsara. Satria inona? Jereo ny teneniny eo amin'ny Salamo fa 9:7, andininy fafito. Salamo fa 9:7, andininy fafito. Ozy izy, fafito ka hatramin'ny fasivy. Isaotra ny Jehova izay manome saina ahy aho. Manome saina azy Jehova. Ary na mialina aza dia mananatra ny foko na mampirisika ny foko. Halleluja. Andro aman'alina zany Davida dia mieritreritra an'Andriamanitra foana. Halleluja. Maka saina amin'Andriamanitra foana, makatory lalina amin'Andriamanitra foana. Eo amin'ny fahavalo, ataoko eo anatrehako mandrakarivo Jehova. Hitanao zany impliqué ny Andriamanitra, ataony eo foana Andriamanitra. Fa eo akavanako izy dia tsy angozoozo aho. Hitanao zany, raha eo akavananao Andriamanitra tsy mangozoozo amin'ny fiainana zany ianao hoe. Amen. Pasivy, izany ny falian'ny foko sy ravoravon'ny fanahiko. Eny, ny nofoko aza mitoetra tsy manana aya. Amen. Jereo tsara zany tenin'ny Davida zany. Tsy manana aya ny nofony. Enao ve manana aya androany manaova ohatran'ny Davida? Inona nataon'ny Davida? Nataon'ny mpananatra Andriamanitra, nataon'ny conseiller Andriamanitra. Zany koa moa ny anarany conseiller admirable. Amen. Tsy mangozoozo izy satria eo anatrehako mandrakarivo Jehova. Ary izy tsy manao zavatra mihitsy raha tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Manontany foana. Andeha hanafika. Sitraponao ve zany Andriamanitra sa tsy sitraponao zany? Amen. Rehefa mahay mifandray amin'Andriamanitra ianao dia fantatrao hoe inona ny lalana tokony zorana. Tsy angozozo ianao, tsy ayay ianao, tsy hainao anatin'ny tebiteby ianao satria Andriamanitra eo akavananao. Halleluja. Faharoa, rehefa apetraka eo Andriamanitra miaraka aminao, zany hoe araka ny teniny hoe eo anatrehanao foana Jehova. Faharoa, mila mino ianao fa misy izy ary mahavita zavatra izy. Maromaro, indrindra ty teny ty maromaro ho an'ny kristianina izay mivavaka nefa ny zavatra ambarany vava hafa, ny vavaka ry hafa, izay ambarany vava sy atao hafa. Inona ny anton'izany? Satria mino marina ve ianao fa mahavita azy Andriamanitra io? Jerevo tsara ny amin'ny fonao lalina any, ao amin'ny sainao lalina ao. Tena mino ve ianao fa mahavita mamaly vavaka izy? Mino ve ianao fa mahavita hoe zavatra rehetra dia ataony miara-miasa hahasoanao izay tiana azy? Halleluja. Raha tena tia olona anankiray ianao tsy ahitrao mihitsy ny resaka aminy. Raha tena tia olona anankiray ianao tsy ahitrao ny manome cadeau anazy. Halleluja. Dia ohatran'izay koa, raha tena tia an'Andriamanitra tsy ahitrao mihitsy ny resaka aminy. Tsy tianao hoe inona tompo, inona ny zavatra tianao tenenina amiko androany. Halleluja. Tsara ny tompontsika. Halleluja. Ozy izy ny Hebreo 12:1. Raha tsy amin'ny finoana
dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Mila mazoto mitady azy. Aza malaina mitady an'Andriamanitra. Aza atao akilabao izy. Aza tedavina izy rehefa hoe sahirana fotsiny ianao. Fa teninao azy ny atsipirian'ny fiainanao. Tsy any Facebook ny tantarainao ny atsipirian'ny fiainanao. Fa amin'Andriamanitra. Alleluia. Tsy any amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Ao amin'ilay rainao izay namorona anao io. Na ame anao ny fanasiny vatana sy ny saina. Alleluia. Ary mila mino anao fa misy izy ary mpamaly soa. Alleluia. Misy izy ary mpamaly soa. Rehefa miresaka an'Andriamanitra be dia be, za tsy hiteny firenena hafa fa malagasy ny teneniko. Rehefa miteny resaka Andriamanitra dia zavatra tonga dia fifaninjehana, ny afonoko dia zao, ny azo zao. Aiza le fifandraisana amin'Andriamanitra? Alleluia. Aiza ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Mivavaka, misy ary ny sasany tonga any am-piangonana dia ery tokotany ery mifokasikara. Ampiseho tare fotsiny hoe vita ny adidy. Ramo adidy le mivavaka. Fifandraisana nge le mivavaka. Alleluia. Fa tsy adidy zany. Tsy mila ny adidinao zany Andriamanitra fa milanao mifandray aminy Andriamanitra. Alleluia. Hitanao betsaka ny na kristianina aza, betsaka ny tsy mino akory ny vavaka izay ataony, na tsy mivavaka akory fa mifona lava satria tsy izay ny fifandraisana. Na hoe mieritreritra hoe hitenan'ilay raina izay ny an-danitra impolo dia amaly vavaka Andriamanitra. Jesosy ngefa nampianatra tery ambony tery, tsy no mihabetsaky ny teninao. Tsy izay fa Andriamanitra mijery an'izay ao anatin'ny fonao. Inona marina ny tena tenin'ny fonao io? Alleluia. Ary betsaka ny tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tapaka zany tsy mahavita mivavaka satria inona? Satria nanao heloka. Ozy izy ny tenin'ny Andriamanitra amin'ny Isaia 59:2. Isaia 7:5-12. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaina izy. Hitanao zany? Indray tsy miaino Andriamanitra satria misy fahotanao, misy heloka ao, izay mampisaraka amin'Andriamanitra. Jereo koa amin'ny Jeremia 5:3-20 ka hatramin'ny 4:20. Ozy izy, fa ity firenena ity dia manana fo maditra sy miodina. Miodina izy ka lasa. Tsy manao anakapo akory hoe aoka tsika atao ohatra ny Jehovah Andriamanitra izay mandatsaka ranorana dia ny loha orana sy ny faraorana amin'ny fotoana avy, ary ireo herinandro voatendry ho amin'ny fararano dia tandremanao antsika. Tsy manao zany akory le olona. Ny helokareo no nampiala izany, ary ny fahotanareo no misakana, ny soa tsy ho azonareo. Hitanao zany fahotana tsy misakana ny soa tsy ho azo. Eto aloha dia misy sary kely mba tiako hitanao satria mila fantatro ny rehefinao ara-panahy. Io ara-panahinao io mantsy misy refy io dia avoakatsika kely le sary dia raha eto ianao zao mahita an'ity sary ity dia misy lafiny anankiroa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ny finoana ny resahantsika eto eo amin'le niveau 0 dia le hoe olona tsisy finoana. Tandremo ianao fa maro koa ny kristianina milaza ho kristianina fa tsisy finoana. Za kristianina fa za tsy pratiquant. Inona fotsiny maha kristianina anao niveau 0 ianao zany tsy manana fo, satria raha kristianina marina dia basé amin'ny resaka finoana ny zavatra ao anaty Baiboly. Mino an'Andriamanitra ve ianao? Alleluia. Dia jereo niveau 0
ary le niveau zéro amin'ny apokalypsy ny teny hoe satria ianao tsy mafana ary tsy mangatsika dia ho alohan'ny vavaka ianao. Hitanao naray ianao mafana aty amin'ilay positif plus, naray ianao mangatsika any amin'ilay négatif. Dia jereo tsara ny fiainan'olona kristiana anankiray sy ny fetra ara-panahy. Inona ny notonao androany? Hoakany amin'ny positif tsika aloha 0 plus 1. Raha plus 1 finoananao dia égal kely finoana ianao. Eto amin'ilay kely finoana eto dia efa mahavita zavatra betsaka. Ozy izy ny tenin Jesosy hoe raha ohatra ozy izy ny finoanareo kely tahaka ny voatsinampy iny dia mokatra zavatra be dehibe. Iteny an'ity tendrombohitra te miela teo makaria aminaty ranomasina. Eo zany le kely finoana niveau 1 ianao zany eo niveau plus 1. Faharoa, rehefa ohatra ianao ka hiakatra niveau amin'ny finoana dia eo amin'ilay pakato ianao zany. Dia dikany hoe pakato zay dia le hoe finoana mitombo. Amen. Matombotombo ny finoanao satria misy action nataonao tao mampitombo ny finoanao. Zany hoe pakato ianao zany niveau 2 ianao zany rehefa pakato fa tsy matoto. Niveau 3 amin'izay ianao be finoana. Zany hoe rehefa na misy ary ny sedra eo anatrehanao dia tsy ahoanao zany satria izao ny tenin'Andriamanitra satria be finoana ianao nitika an'izay. Ary le eo amin'ny mahabe finoana eo ianao mahavita manasitrana marary, eo ianao mahavita mandroaka démonie, eo ianao mahavita satria ianao be finoana. Amen. Ary ny fahaefatra amin'izay dia mahatoky fahatakina tanteraka ohatra ny Abraham. Zany hoe tsy mipose question, be finoana mbola misy question kely ihany, mbola manontany an'Andriamanitra ihany. Izao ny teninao Andriamanitra ataoko ty fa tena mino anty fa ahoana? Fa ny atao hoe ao amin'ny fahatakina tsy misy question, tsisy fanontaniana. Ndana omeo any zanakao lahatokana eny ary tsy miera amin'izaniza fa zay fotsiny teninao dia tonga dia ataoko. Zany ny atao hoe niveau 4 amin'ny resaka finoana. Alleluia, mino fa ao anatin'ilay niveau positif ianao na aiza misy anao na aiza afaka ampitomboanao io. Alleluia. Fa jereo indray eto amin'ny niveau négatif, niveau 0 eo amin'ilay hoe tsy antany ianao tsy aparafara zany nefa alohan'Andriamanitra. Dia eto amin'ilay négatif indray, voalohany ianao manota. Hitanao eo zany le araky ny tenin'Andriamanitra teo hoe fahotanareo izy no misakana ny sotsy ho azonareo. Zay ny hitantsika eo amin'ny Jeremia 5:24 teo. Ny fahotanareo no misakana ny sotsy ho azonareo. Zany hoe raha fa misy ny fahotana dia misy blocage eo anatinatiny eo. Ary ny vahaolana ny fahotana dia ny fibebahana. Amen. Dia niveau moins zay ianao raha amin'ilay mpanota. Fa mibebaka ianao ary mandray ny Jesosy Kristy ianao. Avy eo moa hiverina kely eo tsika. Niveau moins 2 tsy ny fahotana fa niveau moins 2 dia ny heloka. Zay le hoe ny heloka no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Inona moa zany heloka zany? Zany heloka zany dia zavatra tena fahotana ny mihinana tao. Zany hoe fa fantatrao io fa fahotana io. Dia mbola ininao atao ihany. Raisiko hoe fijangajangana, raisiko hoe langy, raisiko hoe zao fantatrao io fa fahotana io fa mbola ininao atao ihany dia meloka ianao zay. Zay le niveau moins 2 meloka. Niveau moins 3 indray voaozina. Inona moa le voaozina? Satria efa fantatra hoe heloka ty zavatra ty dia mbola asokafana danadana be mihitsiny. Le heloka idiran'ny ozina eo amin'ny fiainana. Zay le niveau moins 3 zay. Ary misy ny farany zay faratapo moa dia hoe voaozina amin'ny ozina. Io teny io hitantsika eo amin'ny Galatiana io hoe voaozina amin'ny ozina ianareo satria mangalatra an'Andriamanitra. Hitanao? Dia niveau zany niveau moins 4 le hoe voaozina amin'ny ozina. Mila fantatrareo fantatsika amin'io hoe aiza niveau ara-panahintsika.
amin'io rehefa io aiza ny vo ara-panahintsika, aiza ny fetra amin'ny ara-panahintsika. Mila ianao mamafy amin'ny ara-panahy, satria izay mamafy amin'ny ara-panahy dia mijinja fiainana mandrakizay, fa izay mamafy amin'ny nofo, miara-nofo kosa dia mijinja fahasimbana. Fantatrao zany, Galatianina miteny an'izany a, toko fahaeniny, andin'ny fahafito, andin'ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Zao ny tenin'Andriamanitra: aza mety fitana ianareo, fa izay afafy ny olona no jinjainy, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Etontsika aloha, inona ny afafinao amin'ny ara-panahy? Eto zao Jesosy dia namafy vavaka, namafy fotoana ho an'ny ara-panahy. Aza dino, matoa ny teny hoe famafazana ho an'ny ara-panahy, dia inona ny dikan'izany? Famafazana ho an'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra dia fanahy. Aza dino, Jauna 4:24 miteny an'izany, Jauna toko faefatra andin'ny faefatra amby roapolo, Andriamanitra dia fanahy ary aoka izay miankohaka aminy dia ankohaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Dikany mamafaza ho an'Andriamanitra, mamafaza fotoana ho an'Andriamanitra, mamafaza ny vavaka ao a meo an'Andriamanitra. Alleluia, mamafaza ho an'Andriamanitra. Ary eo amin'ny fahasivy izy miteny, satria araka ny teniny teo hitanao ilay ozy ny tenin'Andriamanitra teo hoe ho an'izay mazoto mitady azy eo amin'ny Hébreu 11:6 dia eto koa eo amin'ny Galatianina 9 miteny hoe ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro hijinjantsika ratsy reraka isika. Amen. Zany hoe mila mazoto, mila mamafy hatrany, mila raha amin'Andriamanitra dia mamafy amin'ny ara-panahy. Amen. Mamaky boky ianao a, boky ara-panahy, mihaino louange ianao ara-panahy, mianatra ianao ara-panahy, miasa ianao ara-panahy, satria ianao olona fanahy, olon'Andriamanitra ianao no avandy. Alleluia, alleluia, tsara ny tompontsika, aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa itsika. Ary teneniko marina anao a, indrindrandrindra rehefa mamafy ara-panahy ianao ao amin'Andriamanitra, satria ny teny rehetra fampanantenan'Andriamanitra dia ho an'ireo izay manompo azy tandremo, ho an'ireo izay miaino sy mankatoza izy ny tenin'Andriamanitra. Zay ny teny fampanantenan'Andriamanitra, zany hoe raha tsy manompo an'Andriamanitra ianao dia mety very eo, fa ho an' izay manompo an'Andriamanitra. Ary teneniko anao dia izao: rehefa manompo miasa ao an'Andriamanitra ianao, tsy voatery ianao pastera na olon-tsotra ary ianao, fa rehefa miasa ao an'Andriamanitra ianao, mamafy ao an'Andriamanitra ianao, dia teneniko anao fa izay asa rehetra ataonao ka azahoanao fahasoavana, dia tsy fahasoavana ny valokaramanao miny fa trosa anao amin'Andriamanitra. Alleluia, anananao trosa zany Andriamanitra. Rehefa ohatra ianao ka miasa ao anazy, rehefa ohatra ianao ka miasa tanteraka ao an'Andriamanitra, hitanao omeko ohatra ray ianao, zavatra hitanao mihitsy zany amin'ny asanao. Manomponga ianao an'Andriamanitra dia ndany ianao miasa dia ho hitanao tsara fa ny olona mety hipepopepo anao n'io asa io, fa ianao ohatran'ny hoe normal be ianao manao n'io asa io, mora aminao manao n'io asa io. Satria inona ny antony? Satria rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia nananao trosa Andriamanitra. Alleluia. Tianao fantatra izay soratra izay, akiko aminao izay soratra izay. Misy amin'ilay hoe tongava ianao amin'ny 4-4, ilay hoe Filipianina 4-4 hoe ozy hoe mifalia dia mifalia hatrany. Fa eto indray dia jerevo indray ny Romanina 4-4, Romanina 4-4, zao ny tenin'Andriamanitra: ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Amen. Averiko, ary ho an'izay miasa amin'ny finoana, zany ao amin'ny sehatra ny finoana,
dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa hotrosa. Amen. Zany hoe ianao zany vo manompo an'Andriamanitra dia fa assure ianao fa tsy maintsy misy zavatra amalian'Andriamanitra anao. Zay le hoe Andriamanitra tsy azo azazina fa zay afafintsika no varatsinjaintsika. Anananao trosa zany Andriamanitra ary izy mpandony trosa e. Alleloia. Dia ho hitanao fa tsy fahasoavana ny anaran'iny. Dray mantsy ianao manompo be an'Andriamanitra dia hoe tonga ny fahasoavana dia misaotra n'Andriamanitra nahazo fahasoavana. Tsy fahasoavana ny anaran'iny fa nalohan'Andriamanitra aminao ny trosany. Amen. Izy mba mpianatra. Raha ohatra ka misy izy mpampiasa dia aloavy ny karamany. Ny mpiasa miendrika mahazo ny karamany. Izy na mpianatra an'izany, izy mihitsy no mandoa ny karamanao. Ava ny fahasoavana iny surplus koa iny, bonus indray iny. Amen. Fa tsy atao hoe fahasoavana. Raha vakianao indray io teny io dia ho an'ny olona tsy mpino ka ny asa ho an'Andriamanitra dia izay ny atao hoe fahasoavana. Raha vakianao tsara io teny io avy atoizina ke io hoe fa ianao zany rehefa manana finoana, rehefa ary amin'le pozitiva ny gradinao dia miasa ho an'Andriamanitra ianao, mamafy fotoana ho an'Andriamanitra ianao, mamafy variana ho an'Andriamanitra ianao, mamafy ny sainao sy ny talentanao ho an'Andriamanitra ianao, mamafy amin'ny fanahy ianao. Araizadiny fa ianao koa manana fanahy, mamafy aminao ianao. Amen. Dia ho hitanao zany atao hoe vokatra mihezinyezana izay omen'Andriamanitra anao zany. Inona moa nandrasan'Andriamanitra aminao e? Amin'ny sehatra ny famafazana dia miandrandranao izy hoe manana fotoana ianao hitokanana. Mampiasa ny arena izay anananao hoe ny arena voalohany dia ny fotoana. Amen. Zany arena zany dia le tsy voavidim-bola. Alleloia. Ny arena tsy voavidim-bola. Dia inona tsy voavidim-bola? Ny fotoana. Tsy afaka mividy fotoana mihitsy ianao amin'ny vola. Donc io arena izay nananao io, ny fotoana nananao io, andana afafazo an'Andriamanitra. Andana manompo azy. Andana manao asa soa, aza mikely aina manao asa soa. Andana mampitombo ny fanjakan'Andriamanitra. Mandehana manaparitaka ny tenin'Andriamanitra. Eto zao ianao manana occasion ianao anaparitaka ny tenin'Andriamanitra. Aza hoe manaparitaka ny vetsevetsim-ponao fotsiny ihany fa tenin'Andriamanitra aparitaka. Satria rehefa manao an'izay ianao kotian'Andriamanitra miasa ho azy ianao amin'izay zavatra izay. Miasa ho an'Andriamanitra. Alleloia. Inona ihany koa hoe mifandraisa bebe kokoa amin'Andriamanitra ianao. Mifandraisa aminazy bebe kokoa, manana fotoana ho azy. Satria tian'Andriamanitra ianao mba ho iaina mihitsy ao anatin'izany hoe fahasoavana, fahamasinana. Amen. Tian'Andriamanitra ianao ho any amin'le pozitif. Raha manontany ianao hoe zany efa mba mivavaka e. Zako ny tena marina zany teninao zany pasteur fa inona ary ny ataoko? Fa za ry amin'le moyen ry mba teo akany amin'le pozitif ry. Amin'ny herinao mety tsy vitanao zany. Amin'ny fahaizanao sy amin'ny sainao tsy vitanao zany. Fa amin'ny fanan'Andriamanitra no ahavitanao an'izany. Ary ny fandraisana ny fanan'Andriamanitra dia ny fandraisana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Amen. Tsy afaka makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy amin'ny alalan'ny saribakoly, tsy amin'ny alalan'ny vato atsangana, tsy amin'ny alalan'ny vato asiana tantely sy ran'omby, tsy amin'ny alalan'ny olona, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany. Alleloia. Zay ny ahafahanao hoe tonga ao amin'le hoe poniny lanitra, ary natao hoe poniny lanitra egalina ponina masina voatokana manana an'Andriamanitra ho ray. Alleloia. Matoky ianao an' Jesosy fa izy mivavaka ao anao. Izy efa namonjy anao, nameny aino anao izy teo ambony lakroa. Mamafaza fotoana ho azy. Mifandray samy faty anao izy. Tsy nanary anao izy. Ary amin'ny alalany ihany
no ampamarina atsika, ampatonga atsika ary amin'le positif ary. Alleloia. Zao ny tenin'ny Korintianina voalohany, toko 4:1-10 amaranako azy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo mpanota sy ny rehetrarehetra. Saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy tamin'ny fanan'Andriamanitra. Amen. Efa nohamarinina, efa nohamasinina tamin'ny alalan'i Jesosy. Tianao Jesosy, tianao tanteraka Jesosy, mankana fotoana ho azy, minoa azy fa mahavita azy izy. Alleluia. Tsy hoe Andriamanitra vazaha izy, fa fomba fiainantsika mihitsy no atao hoe kristianina, valeur atsika mihitsy no atao hoe kristianina, fifandraisantsika amin'Andriamanitra no atao hoe kristianina. Entiko fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao dia toetra ao trano Jehova andro lava ianao. Tahian'Andriamanitra ianao aza dinao manomboka amin'ny herinandro verinao am-piangonantsika. Amen. Tahian'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra
kely ely hiky aoe